Vahao ny Oloko, Vahao ny Oloko. Andraisanao Toriteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo voafatotra. Ahitanao ireo fijoroana vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny Oloko, Vahao ny Oloko. Nandefandefy izy mba asitra. Nanisik ampunyang palay aminiran. Enary amin'ny fifaliana indray no iaonanay amintsika zay fampanaraka ny fandarana vaoniro koa amin'ity an'ity arak'izao hitantsika zao dia Judicael no eto amin'ny fanolorana eto anilaka eto ihany koa ny Pasteur Judicael zay elaela ihany koa tsy niaraka tetontsika Pasteur faly miarabanao ary manao fitanana tompo aminao ihany koa miarabanao ihany koa Pasteur Judicael ary faly miarabantsika rehetrarehetra mpanjozy tapaka nyity fandarana iarano miniditra ny fivavahana voaniko maneran-tany sy ny amité chapelle internationale miainga avy amin'ny foibe samafy tanjombato ampitanjirama sy etsy amin'ny les trois frères andrefa nambojanahary maro amintsika rehefa tonga fotoana salama zao dia efa tsindrindona indray hoe ina indray ny zava-panazy zay ho ampitain'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony hitondrana fanafahana fampahirezana eny fanasitranana ho an'izay marary ka mingavy ianao zay anaraka tsy tapaka an'izany hatramin'ny farany ho antsika ty ampitan-dranomasina moa amin'iny faritra Canada misy avany Dubai sasantsika vao fianakavianao Frantsa ao ny avany Angleterre na Allemagne Espagne manaraka daholo hatrany amin'ny faritra Azia rehetrarehetra iny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika rehetra zay ny ela Pasteur fa hivavaka ny tenako ametraka n'izao fandarana zao mpiran-tanan'Andriamanitra mba ny fitaremy fanamasina ne no hitaridalana antsika amin'ny rahalahy fa atsika mampita ny hafatra amin'reto olona ireto hivavaka tsika raha eo rainay anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay lay manakarena ny zavatra rehetra ary izay arena izay dia nomenao mamaim-poana dia ny fanamasinao ny teninao zay hitondra fiainana famelombelomana fanasitranana fampahirezana ho an'izay rehetra mangetaheta mangataka aminao androany Jesosy mba ho asianao fofinaina ny teninao mba hatateraka ny zavatra rehetra zay tianao atao amin'reto olona reto ary tsy verina foana aminao zany teny zany ary raha tsy mitondra fanafahana ho an'izay voafatotra fanasitranana ho an'izay marary fampahirezana ho an'izay kivikivy ary fampitrakana ho an'izay mitanondrika ny lelanay mirahalahy zay hitondra ny hafatra ao ihany koa dia mifanamasina no angatanay anositra sy anendriny lelanay mba tahaka ny lelany efa mahay amin'ny anaran'i Jesosy no nanaovako an'izany vavaka izany misaotra tompo amen. Eny Pasteur Judicael mitohy hatrany motsika ao anatin'ilay loha-hevitra iraisana miainga avetsy amin'ny foibe les trois frères andrefa nambojanahary makasika n'ilay vavaka fanafana lehibe fanongotana ifotony ireo karazana ozona mahazo manokana ny tokatrano miresaka manokana momba ny resaka tokatrano sy etsy amin'ny samafy tanjombato ary tafiditra ao anatin'izany loha-hevitra goavana azy ihany koa ho antsika etsy amin'ny faritra Ambohitsiry ao ihany koa ireo karazana zanak'hevitra madinidinika ho an'ny sapam-piangonana etsy amin'ny faritra Ambohipo zao dia ao anatin'ilay atao hoe tsy ambaratelo ny fitahin'Andriamanitra ho antsika etsy amin'ny faritra Besareta makasika ny resaka finoana ho an'ny aty amin'ny faritra Ambanidia miandrarivo Ambanidia zao dia efa sabotsy anankiroa zao sokafa ny asan'Andriamanitra ao ary isaorana ny tompo be tabe ny olona miazakazaka mitady fanafahana zay mitondra ny loha-hevitra hoe fitoerinandro ny fananganana sy ny maro samihafa ka hitritsika Pasteur Judicael ao anatin'ny tenin'Andriamanitra zay efa eo ambany masonao angatahako vakianao amin'izao fotoana zao.
eny raha pasteur izy ty moa zany tian'Andriamanitra efa tsisy oviana amin'ny sofon'ny mpiaino sy ny mety ihany koa efa kristianina mpivavaka kanefa ny mino fa matoy tino napetraka Andriamanitra amintsika amin'ny rahalandro any dia misy lesona goavana dia goavana ho an'reto mpanaraka ny fandaran'reto jauna toko 9 no raisitsika eo amin'ny 9:9 jauna toko 9 ny 9:9 mivaky toy izao ny tean'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy koa raha ny zanaka no ahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo ho averiko raha ny zanaka no ahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo pasteur ia koa raha ny zanaka no ahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo tsy vitsy amin'olona pasteur Judicael zay manaraka n'ity fandarana ity no niezaka izy nitady vahaolana tamin'ny alalan'ny fianakaviana tamin'ny olo-patatra mpiara-mianatra taloha eny mety ataoko hoe olona ambony mihitsy ny ary mba hiditra ny sehatra manoloana ny zavatsarotra zay tsy ahitany vahaolana manoloana ny zavatsarotra zay mahavery hevitra azy ary raha tojo ohatra olana raha tokantrano zao le olona dia tsy vitsy no tsy zakany tsony le zava-misy eo anatin'ny tokantrano dia lasa mizaran'le izy any amin'ny namana ny zava-misy anefany matetika zava-misy pasteur raha olombelona sahala amintsika reto no angatanao vahaolana dia fitsetserana maha olombelona sentiment maha olombelona no mampalahelo ndrizy mampalahelo mahazo anao zany ve kiny nataony ianao zany ve rahalany nanaovany ianao tsy mba nampoiziko dia indraindray vahaolana tsy mitondra soa an'le tokantrano le izy andravonana an'le olana misy amin'le fiainam-pitiavana fa vao mahay mampirisika an'le olona hitsofoka any amin'ny zavatra miteraka fampitena sy faharavana indrindrandrindra moa fa piraita-po na ray aman-dreny miteraka anao no akano torohevitra hoe inona ny ataoko fa dia efa trop loatra le fanitsakitsahana ataon'le vadiko ana dia zao no matetika 60-70% ny vahaolana men'ny olona mialaky aminy nga inrery zay azo ny pastera tsara le izy fa nga inrery ny lehilahy na inrery ny vehivavy iny ara efa hitako ny zany mba efa niteny andry any tamin'ny fotoanandro e fa nareo moa nasesika ny fitiavana dia tsy niteny zay hitanao sady manoro hevitra anao amin'ny lalana tsy araka sitrapon'Andriamanitra izy no sady mandatsankolaka raha eo amin'ny resaka tontolony ataontsika hoe fandrarana le izy pasteur be da be moa ireo karazana micro amin'izao fotoan'izao na reny mpampanjana bola reny manao zay ataony reny olo reny ary nitanjon'izy reny raha nanao an'ireny karazana fampindramam-bola dia mba hoe isovenan'ny olona zay tena tapidalaka ali ary tsy misy mamome mihitsy fa tsy vitsy koa nifany indraindray tsy lay mpampindram-bola no diso fa le olona mindram-bola no manao détournement resaka findramam-bola zany hoe ohatra anao fermana koa zao izy na hoe anao reny karazana poule pondeuse reny na anao karazana hoe varotra mandeha dia mihodina ao anatin'iny le vola mba hafana mamerina n'ilay volany amin'ny mpampanjana-bola fa matetika pasteur mialatsiny amin'ity voambolany ity hoe mampidofotra n'le olona mindrana n'ireny vola ireny sy dia le mpampanjana-bola loatra no ratsy fa le olona mindram-bola no indraindray tonga avany le vola ananganana ferma nytanjona anatin'le izy lasa anaovana labraingina lavia aloha hoe ela ny ela fa tsara nandray an'izany 30 millions zany fa andolo ifety mihitsy dia mitona namana rehetrarehetra dia manao karazana fiainanao le 30 millions nefa nefa mipetrapetraka le vola ilainao anatin'le 30 millions fa lasa atsasa manilan'le vola lany tamina resaka iny revirevy sy zavatra tsy mahaso dia lasa maninona le volany indramina lasa antsasa manilany sisa na ampahefany dia le tompon'le mpampanjana-bola amin'izay miteny avy eo hoe nanahoana mandeha tsara ve le findramam-bola nataonareo
mety ataoke mety fambolena zao nataon'le olona de nividy karazana foreny izy de mba hoe tanjona zany a mba hafana manodina an'le vola fa sy betsaka am'le olona pasteur manao détournement lay findramam-bola anyka manininy tratrana piège am'izay ary de volo satana mandrakariva de mikendry zay amelezana an'le olona hoe aizonao ampidirana fafambaraka aizonao ampidirana le fanana trosa tsy ho tafavoaka atonga zay fananany ampelatana ho lasa antoka eto anefa ny baiboly de milaza mihitsy hoe koa raha ny zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa inareo ho atsika zay tratrana karazana fanana blocage trosa tsy ahitana vaolana mindram-bola ato anefanany ato mindrana ny ato anefanany ty de mandra-paoviny ianareo enao zao taloha milanja 20 kilao fa hatramin'ny idiran'io fanana trosa tsy nahitana vaolana io lasa 90 kilao lasa nidirana karazana fanana palpitation zany le olona amin'ny alina tsy matory be da be tsy andaniny zany any koa reo karazana ozona zay efa mibaby an'le olona atrany amin'ny taranaka faramandibon'le olona le razambeny efa misy an'le karazana ozony fanitrano ozony tsy fahavanona tokantrano ozony fahamombana ozony fahafatesana amin'ny resaka tension diabeta goutte rhumatisme indrandraiky izy zavatra tsisy dikany angy idira le problème anatin'le tokantranon'le olona fa ny zavatra din'le olona nisy ozona mbola tsy voaongotra ifotony ao sala am'zany tsy misy olona maniry hoe anana tokantrano rava zany hoe ny antony terahany reninao sy ny rainonao vera lasana bavy ijaly mpanapadiana tsy misy olona maniry an'izany ka hoe niteraka ny ray aman-dreny any anaty mifaniriko ny ray andro any de tena ho lasa jiolatenina mpandrava gaigila mihitsy fa olona ohatrany hoe misy bolao malalaka ngamba any anatin'ny sainy any raha zany fa ny fikasan'ny ray aman-dreny de mba hoe atafavoaka le zanako ho lasa ministre ho lasa PDG-na orinasa fa atao le fianarana tosika le zaza pasteur amin'ny fianarana fa manomboka afaka baka izy malaina am'izay izy amin'ny fianarana tonga any amin'ny deuxième année izy ohatra nanao resaka gestion économie de manomboka any amin'ny lalana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra idirana de kivy ianao ray aman-dreny raha lasana bavy enao zay manana an'izany olana zany no asaina amin'ny sabotsy zao anatona trano fivavahana fa Andriamanitra de marina amin'ny teny niaraka ny volaza fa hoe tsy olombelona izy ka andainky pasteur Judicael raha ny zanaka no afaka de ho afaka tokoa ianareo sisy le tian'Andriamanitra ny angatsika teo pasteur ary hitako hoe zava-dehibe mihitsy ny namelabelaranao an'izay zavatra satria misy ny olona pasteur tojo an'izany zavatra zany fa tsy fantany hoe aive misy zava-dalina ohatran'izany finosin'ireny zavatra mitranga eo anoloany reny fa de ny veverina zany ohatrany hoe olana normal le izy hoe problème ohatrany hoe zary heriny no mitondra an'izao hoe tokantran'ny olona firy moa no mikorotana fa misy pasteur tsika moa sady manazava ihany mikasika an'le resaka hoe fanamanambady io ny tena marina ane pasteur ny définition na ny famaritana zany hoe fanamanambady zany ny tena marina aloha zany ny olona anankiroa ny lasy vavy matoa miaraka amin'ny ray tokantrano de tena fitiavana avy amin'Andriamanitra zay misy fa gaga nefa izy rehefa tafiditra ao anatin'ny tokantrano io pasteur fa zavatra tsy rotsy vetiny zavatra tsy de tokony ampifanditra lasa tonga any amin'ny teny hoe andeotsika hisaraka ifanao divorce ny définition zany moa tsy pasteur ny mpivady zany hoe ny fanamanambady zany tena marina ny mpivady ny lasy vavy tokony ohatran'ireny mpivady reny mifampizara fitiavana miaraka mandendeha ohatra mitsangatsangana ny zavatra tsy ampy any amin'le vehivavy mba hampiny le lehilahy zavatra tsy ampy any lehilahy mba hampiny le vehivavy ohatran'izay raha ny tena tokony ho izy fa ny fanamanambady zany pasteur reo zavatra rehetrarehetra tokony ataon'le lehilahy amin'le vehivavy de le fanahy io no mangalatra azy manatanteraka an'lizy indray amin'le vehivavy na amin'le lehilahy zay mahafanamanambady azy nisy fotoana nanao karazana délivrance pasteur le anabavy anankiray zay de izy io moa zany tsy hoe mivantana ny nanaovana délivrance azy fa tamin'ny par téléphone na nanaovana anazy izy io tsy teto Antananarivo fa tany amin'ny faritra tany amin'ny province tany de eritreretinao hoe amin'ny 6 sasany alina manomboka manao délivrance azy fa amin'ny 4 maraina vao vita le délivrance io téléphone io tena enonao mamahy mihitsy ao amin'ny sofinao satria izy moa mihetsika be le fanaratsy ao anatiny enonao amin'ny téléphone tsy azonao tonga de ajanona fotsiny amin'izao fa rehefa tena natao le vavaka pasteur rehefa fanadiady teo moa fampiresaka de inona le tena zava-misy zaho izy izy tena misy fotoana misy ino izy teo misy olona miaraka amiko de io olona io isaky miaraka amiko eo amin'ny ray volana de misaraka fa raha fa betsany 3 mois zay ihany ozy izy fa tsy mety maharitra mihitsy de zany efa ozy izy misy fotoana
so za miantso anao zao io kibony io zany mibotsina be ohatran'ireny hoe olona be voky reny nefa tsy be voky misy tsy be voky dia rehefa nisy fotoana moa ianao rehefa tojo aretanao zay le teneniko teo hoe tsara ary zava-dehibe mihitsy nanazava ny pasteur an'le zava-misy ohatrany satria misy olona tsatra an'le izy tsy fantany hoe aive zany mahatonga an'ity fa dia heveriny hoe normal le izy dia rehefa nibotsina ny kibo ianao mantsy rehefa marary tsy maintsy mitady fanasitranana lasana ka any amin'ny dokotera ny dokotera samy manana ny filazany ao miteny hoe me matavy ianao resaka tavy io ao ny sasany indray miteny hoe mila atao sondy ianao fa misy rano ao ny sasany miteny hoe kibo hoe ino izy teo fibrome ao ny sasany hoe rivotra kista ny sasany samy manana ny fomba filazany mpitsabo teo izy voaverevitra hoe inona ihany zany tena izy satria na professeur aza tsy sahirana nitady an'le aretana ary zay pasteur le tena Andriamanitra hoe raha ny zanaka no afaka dia ho afaka tokoa rehefa mifanena amin'ny Jesosy ny olona anankiray pasteur na endrika manao ahoana na zavatra mahaverevitra manam-pahaizana ohatrany ahoana azy zay mandriamanitra n'Andriamanitra zavatra tsy vitan'ny olombelona ny vitaina fa raha mbola vitantsika ihany ny vitan'Andriamanitra inona moa ny lavana n'Andriamanitra pasteur raha mbola vitan'ny mpitsabo sy ny professeur sy ny dokotera ihany moa ny zavatra vitan'Andriamanitra inona ny lavana n'Andriamanitra fa ny zavatra tena mahaverevitra ny zavatra tsy vitan'ny olombelona tsy vitan'ny mpitsabo ary mety afanalohany hôpitaly mihitsy ianao mijery an'ity fandaran'ity amin'izao fotoana izao izy ianao hoe tena le mpitsabo tary ary efa tena nefa tao tena anisan'ny malaza mihitsy io hôpitaly io ary le mpitsabo zay tena ifampitadiavana mihitsy fa io mihitsy nefa nandray anahy fa mbola tsy nisy vahaolana tamin'ity aretiko ity ianao indrindra ny tadiavan'i Jesosy ary ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe raha ny zanaka anao afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo iverenako le fijoroana vavolombelona teo pasteur rehefa natao le délivrance nanomboka nisy fanahy ratsy mivoaka amin'izay avy any anatin'le vehivavy any dia nitenenina izy inona ny asanareo ato anatin'ity vehivavy ity zay ozy izy dia fanahy avy any Tuléar no irahana makaty Amorondava rehefa niresaka teo mifampiresaka teo dia hialinareo sa tsy aly inona ny mission-nareo ato anatin'ity vehivavy ity dia zay ozy izy ny manambady an'ity vehivavy ity eritreretinao zany hoe amin'ny fotoana amin'ny alina misy fotoana aza tsy amin'ny alina fa amin'ny atoandro mba makeny amin'ny plage eny zareo zany dia tonga aminy io fanahy io dia miaraka ohatran'ireny fiarahan'ny mpivady reny angalariny mihitsy zany le tokony toeran'le lehilahy ao anatin'le tokantrano zay le mahafana manambady azy dia rehefa tena nandeha le izy nandeha ay zany ty kibony botsiny ity pasteur be vokana fanahy izy amin'io fa rehefa natao le vavaka délivrance pasteur voninahitra ao an'Andriamanitra rery any nanomboka nisy fanahy ratsy mivoaka amin'izay avy any anatiny avy any dia nandoha izy kany moa hoe rahantsika mba fantatra hoe reny tany pasika reny ny any amin'ny côté reny zany dia teo izy zany nandoha dia rehefa tonga nefa ny maraina an'iny na mafan'le tokotany zareo biby no mivoaka avy eo amin'le zavatra navoaka an'iny pasteur ny apitsony iny hitanao mihitsy zany nisy fanahy mipetraka tao anatiny tao dia io fanahy manambady io mahatonga azy tsy mety maharitra mihitsy miaraka amina olona ary misy indray za olona pasteur efa tafiditra ao anatin'ny tokantrano fa araka ny teniko teo hoe tsy rotsy vetiny resaka kifafa tsy mipetraka eny amin'ny toerany pasteur dia efa mampiady rideau tsy mipetraka tsara araka ny tokony izy dia efa tena hoe zao angany nanaovako an'io dia iny dia mampiady ary tsy nisy olona zany pasteur hoe andeotsika ifanambady dia hoe tena nandany volanao tena hoe tena ny fiarina kely natao tao anatin'ny fiasana nandritra ny fotoana ela lanina tamin'io mariage io nefa reo ndray ny avy eo niteny hoe andeotsika isaraka tsy possible zany fa rehefa tafiditra ny fanahy manambady pasteur dia mandravy io mangalatra ny fifankatiavam-pivady io ary zany no mahatonga ny olona misy fotoana ne pasteur ndre manofo miarakaraka amin'ny olona amin'ny alina reny tsy nofo normal ne reny pasteur misy fanahy ao ambadika reny pasteur ary io fanahy io tsy mety tsy hitanao ny liana bavy moa zay ny filazany misy fotoana ozy izy ohatry ny tapany ambony fotsiny hitany dia misy fotoana indray ny tapany ambany dia misy fotoana ohatry ny olona sola be misy fotoana ohatry ny olona vazaha be zay zany fiseho an'le izy dia tena misy fotoana tamin'ny fotoana nanaovako délivrance azy voalina ne ozy izy le mama indray zany resaka tamiko tamin'io natao le délivrance ozy izy dia rehefa vita le délivrance tonga ny apitso maraina an'iny gaga zany le mama miditra ao amin'ny chambre misy azy fa iny tataonao ty dia efa manino jereny ny akanjony efa tena niala daholo teny akodiny teny efa nisisika tany ambany fandrina zany hoe tena réel mihitsy ohatrany hoe zavatra réel zany le zavatra tonga tamin'ny pasteur izy tsy nanala ny akanjony fa le fanany tonga taminazy nanindry anazy dia lasa tafialatra amin'ny akanjony fa mahafinaritra pasteur tsy hoe afaka fotsiny le anabavy satria voninahitra ho an'ny tompony verina normal ny kibony ny olona manodidina tena le nanesoeso azy hoe roviana ihany izy ity voalatsaka tonga dia nikombona ny vavany ary tena hitanao mihitsy zany hoe tena fanany no nanambady anazy ary io no nahatonga anazy tsy nety anazy vady amin'izao fotoana izao pasteur voninahitra ho an'ny tompo manambady pasteur le anabavy zay any amin'ny faritra tsy fantatro any Tuléar izay ngamba manambady raha tsy fa tena zavatra ohatry zany pasteur tsy azo tsy takatry ny sainany zany hoe misy endrika zavatra ohatry zany ka io indrindra mantsy ny pasteur ny anton'ilay loha hevitra lehibe zany miainga avetsy amin'ny foibe le 3 frères andrefa nampotsanary sy letsy amin'ny samafy tanjom-bato ary mifandraika amin'ireo moa zany le aty Ambotsiry satria mifamatotra amin'ny loha hevitra avy aty amin'ny foibe foana le ary amin'ny faritra Ambotsiry iresahana mikasika zay resaka hoe tontolona tokantrano zay
io zao mahatonga nyty anabavy ty zao maro am'reto anabavy reto ange tsy kile mainy olona manana maizy azy ary mba efa tiana miezaka manamboatra ny endriny mihitsy ary misy am'izy reto atao daholo karazana osotrosotra rehetrarehetra hoentina makany amin'ny salon de beauté ataon'izao ny loko ny volo zao ndray o lamody am'izao de makary indray le volo asina karazana esorina ny volomaso esorina ny volomaso esorina hafa asina chic painty étoile coloro de mirafidrafitra daholo zany karazana loko rehetrarehetra io fa io anefa pasteur Judicael tsy miankina am'le zavatra apetaka ety ivelany fa vao may mihitsy ny arandraindray miexcité an'le fanaratsy animban'le olona araka le fampahirezana sy toriteny efa netiko teto tamin'ny fandarana farany teo moa pasteur Judicael misy ange le olona araka ny tenao any plage izy ary izy io fanamanambady io tsy mifidy olona io na volokoditra io na sarangam-piainana fa rehefa napotika tokantranony olona anankiray izy akoatran'ny ozina sy ny famisaviana na resaka fanompotsyampy tsy mifidy io ary eo le mahatonga n'le tanora vavy na tanora lahy efa tongony ao anatin'le taonany anambady na ananganana tokantrano fa raha vehivavy izy tsy misy manao pisita mihitsy atao reo karazana fitafiana rehetrarehetra lamody fa ny eo ihany ny eo fa ny zavatra ataon'izany olona zany raha tratran'izany ka zany ianao raha lasanabavy de miteny aminao zay ny fanatonanao trano fivavahana isika moa pasteur mandrakariva ny alalan'ny olona tsika de hoe mandroaka démonia manao vavaka délivrance tsy zay ihany fa ity ny tsarovy rehefa ny olona anankiray manomboka afaka tsy vitany afaka amin'ny fotsiny le fanahy fa misy fiovana tantara-piainana mihitsy zany hoe le vavaka ataontsika ny olona égal misy résultat tsy résultat ratsy fa résultat tsara araka ny teninao teo zao tena eritrereto hoe nandritry ny firy taona zany io anabavy io tratrany fanamanambady io fa rehefa afaka taminy am'izay le fanamanambady nonkotana ifotony tamin'ny alalana vavaka fanafana mahery vaika voninahitra ny tompo lasa pasteur mihitsy ny arany vadiny zay tsy miteny aminao hoe ho lasa pasteur koa mivadinao raha lasa anabavy fa io arakaraka ny fitahiny tompo hitondrany anao fa tsy misy vahaolana ho anao na andeha ho aiza ianao na andeha ho aiza ary indraindray nge mahatonga anao tsy mety mahazo taranak'io ane raha nabavy rahalahy mbola mipetraka ao le fanamanambady ary signana symptôme le fanamanambady ohatra marary fony kibony olo io de ohatra misy zavatra manindrona mamaly any amin'ny lamosina mandeha any amin'ny dokotera nefa izy io pasteur tsy hita amina radio na échographie betsaka mihitsy ny olona tratrany ary misy velom-panontaniana mihitsy ny arany sasy hoe vinona ary ty mahazo ny kiboko mizihatra nefa mitady zazy ianao fa tsy mahazo zazy atao fitiliana nefa normal dolo momba nitaovan'le lehilahy na le vehivavy fa inona raha mahatonga le zazakely tsy mety tafapetraka fanamanambady na rehefa tsy fanamanambady io dinio tsara mitaranaka anareo mianakavy mahatonga anao isaka misy olona tianao de misaraka misy olona tianao misy ndray rehefa tsy zay le fitrangalizy pasteur de izy prêt-à-pour rehetrarehetra miteraka ray fa fanondrony zanany vo tena vadiny miteraka roa fa any amin'ny fahatelony lehilahy miaraka aminy vo tena lasa vadiny diny io fa mandra-poviana zany nareo mianakavy de zay zanaka anao voalohany sy faharoa de bebe foana nitaiza azy mbo vareraka koa ny bebe io mitaizan'io zafikeliny io ny tranga misy sasany miteraka izy roa tsy fantatra mihitsy io rainy zanany io iza raha ny rain'ity zazy ty aterany io de lasa le izy miaraka amina lehilahy hafany any manaraka lehilahy hatrany anosy Belleville Sainte Marie be vokavana izy andeha hiteraka le tonga eo amin'ny mamany sy ny dadany io aterany ray io lehibe ndreo lasa ndray resaka ozona io pasteur ary zay le mahatonga ny fanamasin'Andriamanitra namangy ny mpanompon'Andriamanitra zay mpamorona nyty trano fivavahana von'olo ty hoe andao ongotana ifotony reo karazana fanahy miteraka tsy fahavanona tokantrano amin'ny olona maro fa io anefany tsy vitana vavaka indray mandeha na filasy ohatran'izao fotsiny de
mandray fanafana le olona fa matona asina ny trano fivavahana ao ny fanatrehan'andriamanitra ka misy moa re toeram-pivavahana maro samihafa pasteur Judicael zay ho tany isainao eo ihany le izy zay anatanterana zay vavaka fanafana lehibe zay mba hanampina ny reto olona ireto hiala ambany fanadevozana ho any amin'ny toeram-panafahana hiala ambany fanamfahafatesana ho any amin'ny fahavelomana hiala ao anatin'ny trosa fa ho any amin'ny fitahian'andriamanitra matretrika hiala ambany fanozonana fa ho any amin'ny toeram-piadana na pasteur Judicael. Efa mamaraparantsika io pasteur satria sarotry mihitsy eny mbola betsaka ny zavatra tianao ampitaina satria zay karazany roa zay zao ny atsika teto androany ny resaka olona tafiditra ao anatina trosa zay teneninao teny am-piandohana ary misy ihany koa ny olona voageja ny resaka ozona ao anatin'izany resaka ny fanamanambady ao anatin'ny fotoam-bavaka nefa pasteur reny fotoana sabotsy reny manana fotoana malalaka kokoa tsika ahafahantsika manazava sy mampianatra ny olona hoe zao ny ahafahanao mivoaka amin'io ary misy olona koa voafatotra fa tsy mahafantatra zany no mamatotra azy dia ao anatin'io fampianarana io pasteur no andraisan'ny olona hoe ay ty zavatra mahazo aty zany azoko atao tsara no mandresy azy azoko atao tsara no manovany zao zavatra misy zao ka fotoanantsika amin'ny sabotsy avy zao moa zany pasteur zay anisan'ny fotoana lehibe mihitsy mety amin'ny grande salle les trois frères ndefa nambojanahary zay efa niezahana mihitsy nitarina ny trano fivavahana satria efa manomboka tsombo moa zany pasteur na dia efa ambony ambany ary izy io ohatr'izay ihany koa ny ery amin'ny faritra samafy eo ampitan'ny jiramao atsika ty amin'ny faritra tsimon-drano ety dia fotoam-bavaka lehibe ihany koa amin'ny sabotsy avy zao ary tsy tena goavambe ihany koa netsy ambototsiry zay misy anao moa zany pasteur mbola otsindrinao ihany koa rehefa avy eo eo amin'ny terminus 154 raha misy nitoeran'io ao anatin'izay vavaka délivrance anongotana ifotony reo karazana ozona reo karazana fanamangeja sy mamatotra ny olona reo ho atsika ty afaritra Besarety kosa dia tena goavana fotoana eo amin'ny kanja amin'ny tafony Besarety ao misy an'izay fotoam-bavaka zay miarahana amin'ny pasteur Doran sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra dia mino zay fa afaka no tonga koa tsika anatrika an'izany fotoam-bavaka zany fa alohan'ny amarananao tanteraka azy pasteur sy hitondrako mabavaka ihany koa ny zao fotoana zao mba misy isam-pampiangonana ny amin'ny faritra manodididina any ho tononiketo zay mba voatsirambony vava aloha amin'ity androany ity fa hoe zana ihany moa zany mba mitondra an'izy ireny tsikelikely satria misy olona manontany mantsy hoe aty aminay mbola tsisy vaoniloko fa indraindray le izy efa toerana misy vaoniloko fa tsy fahafantarany an'le toerana le izy dia mba miezaka ihany moa zany ny tenako isaky ny tafiakatra eto mba mitondra zay voatsirambony vava zay ho atsika aty amin'ny faritra aniny izy teo ambany vato dia ty ambohipony zany misy nitoeran'io pasteur Dedino mitondra ao zay fotoam-bavaka lehibe ihany koa amin'ny sabotsy avy zao ao anatin'izay vavaka délivrance mafana dia mafana anafahana ny olona zay pasteur atsika ty amin'ny faritra Ambato mandeha ihany koa Ambato asinana izy io pasteur fotoam-bavaka goavana zay anisan'ny trano fivavahana manara-penitra io trano fivavahana io ary goavana dia goavana ho atsika ty Ambato asinana ety ho atsika ty amin'ny faritra Itosy moa izy ty ndray moa zany dia mba eny amin'ny tanàna misy anay pasteur ho atsika ty amin'ny faritra Victor ety dia mpanompon'Andriamanitra manana fanomezam-pahasoavana ihany koa ny ao Victor ety Mbotavo Itosy moa zany misy an'izay toerana zay farany angamba sisa dia avy eo tsika marana ny fotoana pasteur ho atsika ty amin'ny faritra Ambanidia kosa dia miandry arivo Ambanidia eo amin'ny tranopokotany misy an'itoeran'io iarahana amin'ny pasteur Kotsafy izay pasteur anisan'ny manana ositra manokana ny pasteur io pasteur Joël afaka manatrika an'izay fotoana izay tsika pasteur Joël ya ho atsika ty amin'ny faritra Ambohibao Ambatolampy moa zany dia nifindra ao amin'ny klinika zany klinika Ambatolampy ny trano fivavahana zay tao amin'ny école de l'océan indien taty Ambohidro zany hoe isorana tomoa pasteur fa miara-miazakazaka daoly ny sapam-piangonana rehetrarehetra miaraka amin'le foibe les trois frères sy ny ary Tanjombato dia amin'ny sabotsy zany ao amin'ny klinika Ambatolampy zany no fivoriam-bavaka antsika miaraka amin'ny pasteur Jean Anthony ho an'ny faritra amin'iny sabotsy na mena sy manodidina rehetrarehetra iny moa zany dia ao ry pasteur Michel zay miara-miazakazaka ao anatin'ity fitoriana filazantsara mitondra fanafana ho an'ny olona ity ka zay ny fotoanantsika ho atsika eto Ambotsiro moa zany iarana amin'ny tenako raha misy moa zany ny fifampiresahana tianao na fitondranam-bavaka mariana fa SMS anao alefanao na sorapoy dia ny 034 80 944 90 avery koa 034 80 944 90 fangataham-bavaka izy io na torohevitra ny tianao angatahana dia misy sokatra 24/24 io numéro io sy ireo karazana numéro zay fahitanao mipetaka foana eny amin'ny défilé eny amin'ny fahitalavitra eny ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra
fa ho amintsika zay manaraka an'ity fandaran'ity kosany ny fiadanana na any ampitan-dranomasina no manaraka an'ity na eto Madagasikara indrindra tsika eto Tananarivo tainy tompo manokana ianao Pasteur Judicael. Nde hivavakantsika ary anakatona tanteraka izao fandarana izao. Raisina zava-dehibe Andriamanitra ny fandrenesana izany fampianarana izany teto androany tsy fahaizana maha-olombelona fa nanapita fa tena hevitra avy aminao. Mino atompo fa betsaka amin'reto rahalahy anabavy reto no ahafahanao ao anatin'izany fanahy manao taingombozina azy zany. Misy ihany koa ny ao fandalany tena hoe fampitehana mihitsy ny tokantrano satria tratrana fanitsaka tsara. Za Andriamanitra dia mivavaka amin'izao fotoana izao ary matota ny rivotsina henona izao fampianarana izao izy dia araka ny teninao teo raha ianao miditra antsehatra manafaka an'izao ny tokantrano zany manafaka an'izany raha lasy anabavy zany dia ho afaka tokoa izy ireo porofoy Andriamanitra fa tsy nandeha rery tamin'ny tenanay zay teto androany raha nitona izany efatra zany fa nisy ny fombanao ka nizaniza mandresy mijery n'izao vavaka zay atao ety ampamarana an'izao ao anatin'izany fanahy manambady tratrana fanahana ozina ireo karazana fanahy mampitrosa lava dia didiko amin'ny anarany tsesosy ho afaka tanteraka zany amin'izao vavaka zay ataoko izao. Io ihany koa zay olona rehetrarehetra resy lahatra sady tsy mangetaheta ho avy amin'ny fotoananay amin'ny sabotsy ho avy izao manerana ny trano fivavahana rehetra ho anao rery any tompony voninahitra sy midera amin'ny anaran'i Jesosy amen. Dia mametraka ny mandrapitafa sy mandrapiresaka amintsika rehetrarehetra mpanjozy tapaka zao fandarana isondray ny tenanay makasitraka anao Pasteur Judicael zay ny fampisalahany izara ny tenin'Andriamanitra tainy tompo manokana ianao sy ny ankonanao. Tainy Jesosy daholo tsika rehetra tompoko veloma Pasteur. Vahao ny oloko, Vahao ny oloko, andraisanao toriteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny oloko, Vahao ny oloko, nandeha izy mba Aku nanisik, ampun yang